Hatrany zoma sany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiraka vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ambakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiraka eo vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiraka eo vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ambakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiraka eo vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiraka eo vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ambakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiraka eo vavaka fiambenana vavaka fiambenana Alleluia dia amin'ny fifaliana lehibe indray tena faly be ny tenako miarabanao eto indray ravana malala amin'ity androany ity dia manana fedana tompo ho amintsika rehetra izay tonga miaraka aminay eto amin'izao anio izao dia manana fedana tompo amintsika tsara visatokantrano isambatan'olona dia manasanao anaraka ny fandanina hatratra amin'ny farany fa ifampahireto indrayntsika amin'ity androany ity raha anio ianao vao tonga miaraka aminay eto dia teteny aminao izy kisendrasena kory natongavinao eto fa tena misy raharay lany tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany ary raisy mihitsy fahasoavana zany mahita tenin'Andriamanitra mbola afaka mihaino tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao fa izany dia volontapenana ny sofon'ny olona amin'izao fotoana izao tsy hahiany tenin'Andriamanitra ka indreo kosa tsy azony natao an'izany androany ka dia raiso fahasoavana anao zany hoe hihaino tenin'Andriamanitra zany dia miarabantsika rehetrarehetra tonga soa fa zay mandray anareo izay vao androany niaraka taminay teto anareo izay vapankety kosa dia arabahina daholo ihany koa misaotra anareo indray mbola tonga eto androany ary dia androany moa niditra voalohany teto androany dia nanapavitsika Kalazo Mimaline halleluia zadidiko moa izy io na any Chine na any France na aty France na raha tsy diso ohatry ny Chine angamba raha tsy diso sa eto France zadidiko dia miarabanao raha nabavy Kalazo misy Marie-Jo dia misy Kalazo koa zany halleluia ka nitsodranomenanao androany sy nareo rehetra any Koweït Arabia Saodita any Chine ary any Madagasikara dia ao amin'ny Isaia 5:20 andininy 9 halleluia sy ny andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izao no lazain'i Jehovah tahaka ny rano miroboka hita ao an-tsapaony dia ka ataon'ny olona hoe aza sombana misy fitahiana ao anatiny dia toy izany koa nataoko ny amin'ny mpanompo ka tsy hanimba azy rehetra
tonga taranaka avy amin'ny Jakoba sy mpandova ny tendrombohitra avy amin'ny Joda ary ireo voafity koa no andova azy eny ny mpanompoko no honinao. Halleloia, amen, halleloia. Tsy azo sombaina ianao ranabavy Kalazao misy fitahiana ao anatinao, misy fitahiana hitan'Andriamanitra ao anatinao, misy zavatra andrandrain'Andriamanitra ho anao. Tena possible ianao io mety misy olona niaraka taminao mety ny olona akaiky anao na efa ndosiny fahafatesana ary mety misy loza sika nahazo anareo misy tamin'izany ngambany ohatra nodomandry efa tsy aty tsony ianao mbola io mety mpiara namanao be taloha na ohatr'izany fa ho ten'Andriamanitra tsy hanimba azy rehetra nisy simba ihany zany tao ambadimbadika tao fa ikala zao tsy simbaina satria manino misy zavatra tenen'Andriamanitra ao, misy fitahiana ao. Halleloia, dia raiso anao zany tsodrano zany ary araroty fa za matoky fa miandry zavatra aminao Andriamanitra dia ny fanoloran-tena zany. Halleloia, ny fanompona azy. Halleloia, tahian Jesosy kala zao moa zany ny Chine dia Côte-d'Ivoire narakaraka azy zao tao Belzika, razana Sylvie Arabie Saoudite, Rosemine France, Jesosy ny hoe Koety, Côte-d'Ivoire Belzika, Irikaraky France, razana Sylvie Arabie Saoudite, Yama Koety, Côte-d'Ivoire Arabie Saoudite, Bertsava Arabie Koety, Miriam Andriamalala Madagascar, Bertsava Koety, Atizana Madagascar France, razana Monika Koety, Elena Miarniana France, tous Jesosy mandrakizay Allemagne, Soameva France, Lovlitina France, Tsiriamboramela France, Etodramonso France, Artisanat de Madagascar France, Andandry France, Kekerandrinasolo Madagascar, Marina Tiana Canada, Bartel Madagascar. Alléluia, misaotra ny toza ny Chine Naselahy amizay tahian Jesosy France tonga soa, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Asiny Apostole Madagascar, Marijo États-Unis, Anina Suzel Suisse, Nassimi Koweïti, Marie Hortensine Koweïti, Tina Rakotoary Zaka France, tahian Jesosy mpandresy Madagascar, Jesosy noeko Koweïti. Halleluia, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra dia maharetatra amin'ny farany daholo. Miroa ny zavatra rehetra aloha andolo tsika hivavaka metraka ty fotoana ity eo am-pitantan'Andriamanitra. Andao mpandrotsika navavisika keke randrina soa tsy sisorina Kalazao raiso ampinoana fa natao anao zany mampionona France. Itopany navavy keke anao ny fitenenana. Sotranao zahay Jehovah-Andriamanitra rainay tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Sotranao zay ny amin'ny zava-tsoa maro nataonao tamin'ny fiainanay Andriamanitra. Mbola ny velominao indray izay androany Andriamanitra afaka namakivaky an'ity tontolo andro androany ity. Misotranao zay mbola menao an'ity fotoana ity indray izay Andriamanitra ahafahanay mifampizaha reto, mifanafanay, mifampiaino ny teninao eto indray Andriamanitra dia misotranao zay mbola velonaina, mbola trapamonjeny zay mbola afaka miaino ny sofinay, mbola afaka miteno ny vavanay Andriamanitra dia isaorana anao ny amin'ny zavatra rehetra. Famindraponao avy aminao daholo zany Jesosy, fitahiana avy aminao daholo zany Jesosy malala dia ankehitriny dia entinay eto anatrehanao ny fomba mampanahinay Jesosy, mifono izay ny amin'ny tsy fahatanterahana rehetra. Diovy amin'ny ranao zay Jesosy malala, diovy ny fonay Jesosy, esoro ny vesatra ny anatin'ny fonay, esoro ny fankahalana, esoro ny otropo Jesosy malala, esoro ny avinavina Jesosy, fa izay madio fo ianao Jesosy ny ahitan'Andriamanitra dia mangataka ilay ranao mahery zay Jesosy, ilay ranao velona Jesosy, ikoriana ny anatinay Jesosy malala, handevina izay rehetra tsy avy aminao, ilay vony amin'ny ranao Jesosy, izay rehetra tsy nambolen'ny tananao any anatinay tsirairay avy Jesosy. Ankehitriny izay Jesosy malala, iain'ny teninao izay androany, ifampizaha rehetra izay androany Jesosy dia oka mba ho fenonao fananao masina tsirairay avy, hosoro ny mpanomponao izay
izara ny teninao eto Jesosy malalo, hosory ihany koa ny teny izay ho teneny eto Jesosy dia hosokafanao fonay, hosokafanao masom-panahinay tsirairay avy Jesosy malalo, mba handray zavatra izay androany Jesosy, mba handray fahafenoana izay androany Jesosy malalo, dia roahana ny fanahy ratsy rehetra izay mety hitondra sakatsakana Jesosy, tsy ahafahanay manatanteraka ny fotoana rehetra eto, izay sakatsakana tsy ahafahanay mihaino ny teninao eto Jesosy, dia roahana amin'ny anaranao izany, tsy hanakely tsy hanapahefana amin'ny fotoana rehetra eto androany Jesosy, dia misy andraha teto ny voninahitra ao Andriamanitra, misy andraha teto ny fanatrehanao Jehovah Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra eto, dia voninahitra dia averina ho anao irery any Jehovah, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompony sabata no anaovana izany vavaka izany. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka andrinanao ranabavy malala keke izay nitondra ny tenin'Andriamanitra teto androany. Dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana ne hamaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay natao hoe nitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Zoko keke, aleloia. Iny tompo kadaka malala France, Marina Tiana, Koety, azavady indrindra Koety fa Canada, Aingodirina Andrinasolo France, Favelazana Kandapa Koety, iny tompontsika rehetrarehetra dia mahetatra amin'ny farandory. Andao antsika emira. Aleloia. Inona ary ny zavatra nataon'Andriamanitra taminareo fahazarantsika moa dia mizara fijona vavolombelona. Ny ahako moa androany dia hitanareo ihany ny zavanitranga fa mifaly androany indray brevet voninahitra n'Andriamanitra, tena voninahitra n'Andriamanitra fa afaka fanadinana nahazo brevet indray finoana ilay vaviaivonay, ary dia izao tsy afaka fotsiny tamin'izao izy fa dia mention très bien indray, tena lehibe Jehovah ry amana, tena tsara Andriamanitra, tsara be Andriamanitra satria izao somary nisy pression kely tao aorianan'ny valim-panadinan'ny fity hoe mention très bien koa fity, dia izao mba fanontaniana nataony fanontaniana nataony finoana, maman valo izy ny brevet rapitso, dia manao ahoana zao zahako raha tsy mention très bien izy, dia efa nampionina azy le reniny tsy manam-pinoana fa mamboatra ny saina izany, rehefa afaka fotsiny dia efa zava-dehibe izany, aza manana izao rehefa afaka dia izay ny zava-dehibe, fa le mention très bien tsara ihany fa tsy voatery. Androany izay tena nanaovany cinéma ozy nareo, niantso anay izy dia nitomba natao surprise izany le izy, tena efa taitra be tsy afaka, izay izy voakikika be mention très bien sady narefa ilay amin'izay ny message, voninahitra ao an'Andriamanitra fa afaka daholo izany ny ankizy, ary Andriamanitra dia nitsodrano antsika hoe lohany ianao fa tsy rambony, ambony ianao fa tsy ambany, rehefa ho afaka ihany ozy izy dia ao fa tonga dia atao mention très bien ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Fa ao anatin'izany nge havana nazo fankasitrahana tamin'ny chefko androany hoe afaka indray koa zanaka eto izy, tena bravo be ozy izy ndray aman-dreny, fa tena nanao asa be mihitsy ndray aman-dreny, toy izay hoe Jesosy inona moa ny asa natao, inona moa ny asa nataoko tamin'ilay zanako nazo mention très bien, indray mandeha teo amin'ny fiainana mba nampianatra andreo matematika izay zavatra tena tsy haiko, fa izany no tenenin'le vatranao tena le chefko hoe tena bravo be nareo mivady izy fa tena niasa be nareo, dia nitoy izany hoe Jesosy hainao ny asa fa tsisy na dia kely sy bitika ary mba nataonay, fa tena hoe ny fanamasin'Andriamanitra no niasa. Tsara Andriamanitra, miarahaba anareo rehetra ihany koa izay nanan-janaka afaka brevet fa mivaly androany, ara-bantsika manokana ny zanaky ranabavy Rozimina, i Roanina, aleloia, Roanina koa afaka brevet ihany koa, tsy haiko koa nareo izy akoa nanan-janaka afaka, fa dia ara-paina soma tsara daholo, tena ara-paina daholo, raha nisy koa moa tsy afaka dia mbola ara-paina ihany koa veronena soma tsara tsika, fa tsy farandro akola ny fafahana fanadinana, mbola verika ihany, fa vavaka kosa tsika dia tena misaotra an'Andriamanitra, ary tena nahatsiaro mihitsy hoe tsy verimaina ny tomponana, izany nge ravana, ohatr' izany nge ravana ty fandehanantsika ny an-danitra ty, isika reto raha sanatria anay izany tsy tonga ny an-danitra, tsy voavonjy, dia tena hoe very fotsiny izany le taona lantsika ny anarana ny tenin'Andriamanitra, ny anarana ny toe-po, fa rehefa hoe afaka ianao izany tsy hamerina taona iray intsony dia nahatsiaro mihitsy ianao hoe tena
maivana tanteraka ho an'andriamanitra ny voninahitra zay ny fitsona volombelako androany anjaranao zao manoratra inona ary no azo tantaraina sy omena amezany voninahitr'andriamanitra fa andoroantsika alleloia andoroantsika anao ira anankiray dia ao anatin'izay nareo afaka manoratra fitsona volombelona dia vakiko eto mena voninahitra tao ilay atolotra antsika rehetrarehetra Biasa diveloma dia tsy nampianaina lasa miroborobo mihoatra izay ilaina tena namazy na voarary fahoriana tonga namiraka kafeny fitahina Alleluia, 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 Hosanna, Jesus sinuberai, oliveni fandafu, c'era come la minassi tu, oh, Andrea, oh, Andrea, oh, Andrea, oh, Andrea, adesso I'm the Kadang kuruna na nisakita ka Nasa kantipalinan sinisita ka Kadang malas baru tidang masuk Niya maminigay panilaw sa nakaso Alleluia, alleluia, alleluia Hosanna, Jesus sinuberai, oliveni fandampuni, c'era come la minassi tu, oh, Andrea, oh, Andrea, oh, Andrea, oh, Andrea, Alleluia, 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 Hosanna, Jesus sinuberai, oliveni fandampuni, c'era come la minassi tu, oh, Andrea, oh, Andrea, oh, Santi normale Fanatina na laure fa parla In stanza un nuolarna Era cante Alleluia, alleluia, alleluia Hosanna, Jesus sinuberai Oliveni fandampuni C'era come la minassi tu, oh, Andrea, oh, Andrea, oh, Andrea, oh, Andrea, adesso non so Alleluia, 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 alleluia Hosanna, Jesus sinuberai, oliveni fandampuni, c'era come la minassi tu, oh, Andrea, oh, Andrea, oh, Andrea, oh, Andrea, adesso non
Halleloia, mpandresa ao amin'i Jesosy tsika. Halleloia, mpandresa ao amin'i Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Mahafinaritra ny commentaire an-dranabavy nambinanikeo atao anaty publication nataoko hoe afaka fanadinana ny zanakeo. Tena misaotra an'i Jesosy tokoa fa tena ndraradraraka ny diplôma teto amin'ny andramoka izao tamin'ity taon'ity a. Izay nanala rehetra dia saika afaka daholo. Fa an'Andriamanitra ny voninahitra, tsara ny tompo ry havana malala. Mahafinaritra manompo an'Andriamanitra raha trany amin'ny zanakao tahiny foana, alleloia, dia alao manompo azy. Alao manompo azy na dia hohanin'ny zanatsika ary, na dia hohanin'ny taranantsika ary, alao manompo azy. Aiza moa ry havana rehefa ran'ireny taranaka mpanompo sampy ireny? Voahozina daholo ny ankizy taty aoriana. Fa ahoana ny efa ran'ny taranaky ny mpanompon'Andriamanitra? Voata mandrakizay. Tsara Jehovah. Eny ary, tao rehefa maki anina, rehefa tsika gain ry zao ny zavatra ny remarkena, tao ao rehefa eo ampamaky, tsy ratsy akory sika mamaky an'le fijoroam-olombelona, fa tao ao tafakatra adiny roa foana ny fotoanantsika, nefa tokony adiny iray sasany eo foana, dia afaingafainganiko izany le izy, alleloia. Misaotra anareo sahady a, mankasitraka manaiky ijoroam-olombelona. Tahiny tompo aloha ranavavy Eliana Miariniaina, tonga soa, vololona nirina Rasoary Malala, tonga soa, Tsiry Amboaramelona, tonga soa, alleloia. Misaotra anareo amin'ny firaritsoa. Iza nanomboka nanohatra voalohany teo. Misaotra anareo amin'ny firaritsoa amin'ny finoana. Andriamanitra malifity anareo. Marina tokoa izay tena toy tamin'ny tonga taty dia namena cadeau finoana, dia natao surprise zavatra tsisy dika mihitsy atao anatin'le baoritra, dia voaka avy any rano fotsiny atao anatin'izy, dia rano ohatrin'ireny hoe cristalline sisisy ireny. Dia sady efa nisaotra izy ohatrany diso fantana ve ty ve mba cadeau kaiky nisy zavatra atao ambadika atao surprise be mihitsy, nahafinaritra. Alleloia. Alleloia. Misaotra anareo koa miarahaba-androany. Body Ravolonim-boangy tahiny Jesosy any La Réunion, Angèle Bazès, France, tahiny Jesosy tsika rehetra. Mbola tsisy fijoroam-olombelona vakiko mihitsy aloha, mbola félicitation daholo ny hitako a. Alleloia. Aiza manomboka ny fijoroam-olombelona? Ozy izy Rosemina hoe, ozy izy Some hoe, dia raha ina Jesosy malala amaly fa Jesosy malala amaly fa tena nahita avy ty tamin'ny mpiara-miasy androany. Amen. Alleloia. Amen. Tsara Jesosy malala ozy izy a. Soameva. Ozy izy Rosemina voninahitra n'Andriamanitra fa tena hoe valim-bavaka no tena fahatsapana reko anatiko mba reo efatra mena tatato. Ary misy foana voasara men'ny tompo antsika. Alleloia. Amen. Tsara Jesosy. Alleloia. Dia raha Jesosy fa tena nikorotana be ambony ambany ny programmako androany ozy tozy tamin'ny asa. Tsy hita izay atao fa raha lasa nandoarika vavaka saloha dia inona hoy ianareo fotoana vizikely tao aloha izay dia tena nalamin'Andriamanitra amin'izay le izy a. Nahita fity be za tamin'ny dia nilamy aingana ny olana sady dia lasa zandray avy eo no isafidy izay tiako. Ndry lehibe Jehova fa dia tahaka ny fandaminan'ny kintana sy ny vonana nandaminan'ny programmako androany dia lama be aho ohatran'ny tsy zatra nikorotana misaotra an'Andriamanitra. Tsara Jehova. Ampiko iray koa ny fijoroam-olombelona fa tsaroako tampoka rehefa miteny tojo. Araka ny efa niteko anao zany hoe rapitso zany ny andro iasana voalohany amin'ity taon'ity, iasana farany amin'ity taon'ity ny a. Dia raha ny tena marina tokony rava amin'ny 12 rapitso tapakandro ihany. Dia betiko nefa zavatra tsy maintsy andehanana any Paris. Raha ny tena marina miainga maraina mihitsy rapitso mbola mamita zavatra farany any Paris.
dia hoy izy lesefiko hoe amin'ny firy izy ianao farany aloha indrindra afaka miainga mandeha makany a Paris dia za moa no teny taminy hoe amin'ny valo satria za isan'andro efa ny amin'ny valo sasany miditra za mbola manao fandarina nahoana ny foazako amin'ny 10 maraina reo amin'ny valo aika be ngely izy ozy izy tena farafaharoana amin'ny fito sasany amin'ny fito sasany any afaka mandeha mifarak'izay aloha indrindra satria za koa mbola firy vao miala eto manao fandarana dia nefa rano izy zareo fantatra hoe zavatra nitranga misy olona hafa zao alina zao voahiraka halleloia voahiraka andeha hanao an'io zavatra io any a Paris tsy maintsy atao androany alina ilay izy satria tsy tratra ntsony ilay rapitso zany hoe za zany rapitso ny hanao azy dia tonga tokony miala ty amin'ny toerana misy any angambany amin'ny 9 sasany maraina any satria io zavatra io dia ilaina amin'ny 2 ora atoandro dia vao hitany aho hoe ohatry somary tsy tena zoto ilay fo maraina loatra za ngeravana tena men'Andriamanitra sefo tena mahafinaritra ary tena manaiky anao halleloia dia zao ny zavatra nitranga misy olona any zany amin'izao tsika za manao fandarana misy olona any misahirana manao ny asako olana alaina spécialement momba an'izay fotsiny tsara Jesosy fa za tsy navelan'ny hetsika milamina be rapitso mamarana ny tao ampiasana fomba miavaka amin'ny 12 vita ny rehetrarehetra tsy nakany alavitra be tany ho an'Andriamanitra ny voninahitra tsara Jesosy halleloia sotran'Andriamanitra ozy izy Berta niaritra tontolo andro mahafinaritra feno fiarovana ho azy zay ny voninahitra ozy izy izay ilay misaotra ny Jesosy malala misaotra Jesosy malala fa mbola nomenao fahafahana anao vakansa kely indray zay telo mianaka fantatra fa tena ilain'ny nofonay zany fa tena reraka tokoa noho ny asa aman-draharaha izay tatoato halleloia dia sao nanao koa Jesosy fa tena fifaliana be zay mianakavy kely ny voninahitra dia averina aminao irery any amen efa ny vakansa zany Suzelina vao andeha zay efa andry halleloia dia nareo izay rehetra izay efa lasa vakansa dia profiteo mangalaina tsara makaina tsara fa ny zavatra tena nanamarika anahy maromaro ny olona vazaha manan-katao rehefa nyfanontanytany tena ary nareo andeha ho aiza ohatr'izao dia niteny hoe tsy andeha zay amin'ity satria tsy vitan'ny budget anay ozy izy ilay izy fa ranao tsy mandeha fa tsika gasy kely reto reo mandeha vakansa daholo tsara Jehovah hoa halleloia ito dia roso efa voaka fa nanay menanao félicitation izy ozy izy koa danilahy misaotra an'Andriamanitra fa mbola nomeny tombonandro fa velomana indray sady mbola narovany ny tompo zay sy ny tokantrano androany za nahita trano may tena tonga saina ary isorako ny tompo ny fiarovany amin'ny rehetra fa tsara sady lehibe fa mindrapony dia voninahitra ho azy rery any nahita trano may zany izy dia voakasika foneny anahy tsy may halleloia za koa pasitera misaotra an' Jesosy izy tia nalakoto azy zaka fa nahazo valim-bavaka fahasoavana be tsy takatry ny saiko ny tomano mpifaliana mihitsy androany mahay Jesosy tsika tsy andro fiezaka ho sabata masina izoka vombelona halleloia misaotra Jesosy marano ny fahatsarany fitiavanao fitahiana omenao ranadava halleloia amen ozy izy tia nalakoto ary zaka ozy izy amy ary hoe voninahitra n'Andriamanitra fa afaka bebisy koa ny zanaky ny anadahako halleloia misaotra Jesosy fa feno fifaliana ny tontolo andro félicitation koa ny zanaky ny anadahanao halleloia ho lasa lavitra ny bebitsingia ho tonga amin'ny ambony indrindra ny zaza ozy izy erikaraky keo misaotra Jesosy fa mbola nitahizy mianakavy sady androany nahazo mpakatrana tsara be tamin'ny école nanaovako formation dia tena nakasika be voninahitra n'Andriamanitra rery any halleloia amen tsara Jesosy arabaina erika aleo dia misaotra n'Andriamanitra lehibe hatrany aho izy izy lina fa dia vita ny lamina tsara ny asany mivady androany faly ihany koa fa nanaiky ireo patron ny akako une semaine en plus ny vakansako dia mikasihan Jesosy ny fony izy ireo halleloia voninahitra ho azy rery any amen tsara zany arabaina zanakareo fampanadinina misaotra Sylvie félicitation daholo tsika ozy izy ranavavy Mahensoa Italie ozy izy mampioina direct Jesosy tamin'ny asako androany izy fahatsona dia saika izany responsable amin'ny asa diso fa nizahatra ny seo tsy voapirofo nizahatra ny seo dia voapirofo fa za fa tsy za dia afaka mianatra sevoka efa niteny fa tsy nanamarina melo efa namarin'Andriamanitra sy tasy tonga tany ampiasana koa dia efa namarin'Andriamanitra halleloia tahiny tompo ozy izy fiainana koa te tahiny tompo
dia nahitsony hoe daholo tonga soa felarakoto. Halleloia so tamin'ny tontolo andro izy Côte-d'Aleonie fa nomeny hery sy tanjaka sy fahasalamana nafahako nanao ny asako rehetra androany ozy Côte-d'Aleonie. Halleloia an'Andriamanitra mivoninahitra. Reo voninahitra n'Andriamanitra ozy izy rahalahy fa niatrika problème mafy sa androany dia tena Jesosy fa niditra tsehatra Jesosy dia niravina le problème. Halleloia ara-paina ndravina ny problème zokianay. Tena Jesosy fa mbola velona aina izay menakafy vitany androany ary mbola nisaoka azy fa mbola nomeny fotoana indray iatoraka eo anatrehany amin'izao hariva izao amen ozy izy tsiry amboaramiel. Halleloia misaotra lozy mina amin'ny firaretsoa ozy izy ajasika patitsy hoe misaotra anao tsy efa Andriamanitra mitombonandro menao sy fahasoavinao menao misaotra amin'ny fitahinao milamina be ny tontolo andro Jesosy eo. Amen. Misaotra ny nareo tahiny tofonao elifanto dia Jesosy fanarova tanteraka ny andro andro ny menakafy kely andro tsy atomeny izay rehetra nylainay ozy izy Evelina Rodriguez. Halleloia ozy Maria Angela tenena to fa na dia mbola anatin'ny tsy fahasalamana aza tatoato dia mbola noho ianao Jehova no nahatoy izao ahy dia mbola eto noho izao anio izao noho ianao Jehova. Halleloia amen. Misaotra ny ranam-bavy Angela nitsoro vavolombelona tsara Jesosy. Manarakaraka indray vazaha be calcul be dia matahotra lava sao tsoampy efa tonga any ame ozy io ny Suzelle. Halleloia tsara kosa izany dia bao ny vacances nareo menakavy kely dia mahereza foana ho tahin'ny tompo dia mampamangy amin'ny vady aman-janaka ao ranabavy Antonina Suzelle. Halleloia ary aty France ange izany nareo sa dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Aty France izany ranabavintsika Suzelle manao vacances. Halleloia tonga avy any Bordeaux amin'ny semaine ambony. Halleloia dia zay raha andrandrasanareo andro Suzelle dia anakaikaikin'io koa izany andeha hanao vacances rehefa afaka 2 herinandro. Halleloia vina ny ody. Halleloia tonga koa Angelina Diamant avy Latory efa mifo. Halleloia félicitations tsika menakavy ame ozy izany ve tsy anakaikaikin'ny Marseille any izany anakaikaikin'ny any amin'ny atsimotsimo any izany atsimotsimo la France any izany any amin'ny mafana be any. Halleloia tahiny tompo tsika rehetra misaotra anareo amin'ny fijona vavolombelona. Andriamanitra manankiream-pahasoavana hamaly fity anareo mitombo ozitra hatrany mitombo fahasoavana dia ianareo rehetra izay nijoro vavolombelona amin'ny voninahitra n'Andriamanitra teo dia mbola hanana olazaina mihoatra lavitra izay indray nareo rapitso satria diso fitahin'Andriamanitra ao arotsany indray aminareo tsirairay avy. Tahiny tompo ary tsika rehetra hitra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika misaotra anareo rehetra nanao an'izay fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra izay dia andao ary tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra. Mpandrosoantsika ny anabavintsika Angonirina Rodriguez izay anisany mpitarika ny groupe 7 moa izy dia napotrana mihitsy amin'ny mampitarika azy any amin'ny farany izy vao manao toriteny mamarana ohatra ny voiture balai izany rehefa misy rally dia iny no mifoaka ny zavatra rehetrarehetra tsara. Aiza ny mami izany ohatrany tsy hitako tonga ny mami sao dia mba azo mami averina ato fa tsy voavako izay aiza zao izay mami. Misy fotoana koa lehibe resaka kely mitatra kely zara teneniko dia very ny masoko. Aiza zao izany amin'ny mami izany mba averina rehefa nge mami azafady raha mba mety ataovy copier-coller dia mba copier-coller dia mba ampidianao vakiko etsy fa mialatsiny fa tena tsy hitako izay. Ny marina tena koa ny tsavoavaky aiza daholo izany mba ataovy averenao ampidianao dia ialana tsiny aminareo ialana tsiny fa masoko koa moa efa efa lasalasa ihany izany misy fotoana tena ny dokotera tokony manao solomaso sa tsy dokotera moa ny tena izay fa izy fa mbola laoka ihany aloha mbola ohatr'izao mbola vita
raha tsy aminareo mirahava fa tsy voavaky nareo a ozy izy ny marina tiana hoe misaotra an'Andriamanitra mbola velon'aina afaka ny sakafo ary mbola misy tafo marina zany amainina misaotra marina tiana marina mihitsy zany firy ny olona afaka misaotra an'Andriamanitra amin'izany ianao hoe mbola misy tafo atoriana fa tsy alleloia ary neny mamia sao dia efa afaka rehefa neny mamia azafady tompoko eo misoko mary zao mba rehefa sotra hitanao ny mamia ny ambony any azafady fotrany tseno ngamba ny fangatahako alleloia alleloia eny ary raha ohatra tsy mety misoratra hoe amamia mbola sy voasoratra dia tokony dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra angamitsika mba tsy halasa be fa ilana tsy ny amamia fa tsy hitako ilay izy tany ambony tany dia tedaviko nefa nohatra ny tsy hitako a mety efa lasa ambony be loatra any angambany fa dia ilana tsiny a rehefa mipoitra izy rehefa dia vakiko a rehefa alohan'ny famelabelarana hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika raha navatsika Aingonina Rodriguez nitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra dia vita ny anjarany a dia miverina eto a mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra ndao ary Rodriguez anao ny fitenenana. Alleluia. Mankasitrika indrindra pasterana ny fitenenana dia manonona ny fiantanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika rehetra izay tonga manaraka indray izao fandarana izao. Faly za rehefa nala malala mbola tafiaraka antsika eto anio dia raisiko fahasoavana lehibe ho akoho mbola fafako izaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika eto amin'ny tenin'ity. Ny tenin'Andriamanitra izay fampizarana ingalana fampianarana eto moa dia ho hitantsika ao amin'ny mpitsara toko fahadimy neneny ny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny raika amby telopolo dia hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo nahoana ianao no mitoetra teo anelanelany vary hiano fihotsodana any amin'ny ondry lehibe fiheverana po tena misaikely dranoraobeny Gileada mitoetra tany andafon'ny Jordana ary nahoana Dana no mitoetra tany Antsambo Asera mitoetra tany ambony ranomasina ary teny amin'ny fitodiany no nipetrahany Zebrona dia firenena nanao tsinotsinona ny ainy na dia ho faty azy ary Nafitaly koa teo amin'ny fitoerana aro any an-tsaha tonga ireo mpanjaka ka niady eny niady tao Tanaka ireo mpanjaka ny Kanaana dia teo anilan'ny ranon'ny Egipta tsy nisy volafotsy azo no babo ary tany an-danitra no misy ady nikitana tamin'ny aleha niady tamin'ny Sisera ny onikisona ny Bokazy izany onely izany dia ny onikisona mandrosoany kely ianao ry fanahy tamin'izany dia nikatokatika ny kitro-tsoavaly noho ny fihazakazaka dia ny fihazakazaka maheriny ozomy meroza hoy ilay anjelin'i Jehova ozomy dia ozomy ny boninao satria tsy mba tonga hanampy an'i Jehova izy eny tsy nanampy an'i Jehova hamelony mahery hotahina mihoatra noho ny vehivavy eny ela vadiny rebaka eny eny hotahina mihoatra noho ny vehivavy mitoetra anday eny izy rano nangatany rahalailahy fa ronono aza no nomeny azo dia ondovoana ny andrina no nitondrany ronono mandry ny tanany nandray ny tsy maday ary ny tanany ankavanana nandray ny tantanany mpiasa dia namely any Sisera tany tantanana izy ka navoany lohany namely azy namely mafy izy dia nahaboroka ny fiarifany teo amin'ny tongotra vehivavy no niondriany nahala voany amparany eny teo amin'ny tongony no niondriany nahala voany teo amin'izay niondriany no niamparany vatany tao varavarakely no nitsiriany reny Sisera ka niantsoantsoa mafy eny niantso tao amin'ny makarakara izy hoe nahoana no ela zato kalesa ny voatonga nahoana no mitarejetra ny godian'ny kalesana izay endry tamin'ny andriam-bavy no namaly azy eny ny tenany aza namaly hoe tsy efa mahita va izy tsy mizara-babo va izy dia zavavy iray na roa ho anisan-dà ary lamba samihafa avoa no babon'ny Sisera lamba roa samihafa soratra eo amboziny nahazo babo ho levona tahaka izany eny fahavalony rehetra Jehova vahoaka izay tia azy kosa ho tahaka masambrina miposaka amin'ny heriny izy dia nandry ny tany efa fotoana. Alleluia. Amen.
araka ty teny vakitsika ity, ny soramandry moa manao hoe ny firanana nataon'ny Debora no nandreseny any Sisera. Iza moa ity Debora ty ry havana malala? I Debora dia ilay mpaminany vavy natsangan'Andriamanitra hanafaka ny nataon'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israela teo an-tanan'ny Kananita izay teo am-pelatanan'ny Jabiny. Ty Jabiny ty dia nanana komandy atao hoe Sisera. Dia teto nisy antso, dia na nisy antso ny Jehova tonga zany. Dia hitantsika moa izany antso zany ao amin'ny Pitsara toko faefatra dia ny andininy fahaenina vaky toy izao amin'ny anaran'i Jehova manao hoe, amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, ary Debora naniraka ka niantso amin'ny Baraka zanak'i Abinoama tany Kadesy Nafitaly ka nanao taminy hoe, moa tsy efa nandidy va Jehova Andriamanitra ny Israely nanao hoe, mandeha ihany ka makanisa ny tendrombohitra Tabara ary mitondra iray alina amin'ny taranaka Nafitaly sy Sebulona hiaraka aminao. Dia hitantsika amin'izany fa Jehova mihitsy eto manao antso. Eny tokoa ry havana malala. Iza moa zany reto olona nanaiky ny antso reto, olona voatokana izany reto hoe taranaky Nafitaly sy Sebulona. Dia reto eo ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo vakitsika teo zany. Dia ao anatin'ireo ry Robena, ry Giada, ry Dana. Izao zavatra mahafinaritra. Vao nandre an'ity antso ity ireo taranaky Nafitaly sy Sebulona ireo dia naty tany andafin'ny Jordana ary izy toetra tany andafin'ny Jordana ireo taranaky ry Sebulona sy ry Nafitaly ireo. Dia nipity izy andeha hanao hiaraka amin'ireto rahalahy reto andeha hiady satria ady maro izany hoateran'izany. Dia izao dia havana malala ny fiainantsika koa. Tena hoe misy ady ingeta amin'izao tontolo izao izay iainantsika ity. Ady eto satria ny devoly anie no mpanjakan'ity izao tontolo izao ity, ny demonia. Ary ny demonia dia manana miaramila koa izy. Fa ireo miaramila ireo dia baikony ao ambadika ao Satana no mandefa baika mitondra ny korontana maro eto amin'ity izao tontolo izao ity, izay mahatonga ty fisavovoana maro isan-karazany ity. Ireo resaka fijangajangana, fijejoana, fampotsampo, vono olona, ny halatra sy maro hafa ireo. Baikony devoly ingereo, baikony Satana ingereo ry havana malala. Dia tena hidirany atsehatra na dia any anatina fianakaviana, any anaty tokantrano, anatin'ny fiangonana, eo amin'ny firenena. Hidirany tena hoe tiano ravaravana daholo ry havana malala. Fa izao rehefa tonga amintsika ny antson'Andriamanitra dia mila tsika tena hoe mamaly izany. Ka rehefa namaly izany reto taranaky Nafitaly sy Sebulona reto ireo nge dia olombelona ihany, olona takatsika ihany rehefa izany hoe nataon'Andriamanitra fitaovana fotsiny ireo zany, fitaovana ho ampiasainy. Dia tahaka izany koa itsika ry havana malala, efa nomen'Andriamanitra fahefana itsika andresany fahavalo. Itsika raha tsy miady ahoana moa nandresentsika an'izany fanahy fijangajangana eo amin'ny fiainantsika izany, fanahy fijejoana, fanahy firehariana, fanahy fialona, fanahy fiheboheboana. Ahoana ny fomba andresena amin'izany fotsiny raha tsy miady ry havana malala, araka ny teny soratra masina. Fa isika anie tsy mitolona amin'ny famandray fa ny fanahy eny amin'ny rivotra. Dia ahoana koa nefa ny fomba andresentsika an'izany? Dia mila miaraka amin'ny Jesosy satria Jesosy no efa nandresy an'ity izao tontolo izao ity. Eny ry havana malala, izao fanarahantsika ny fotoam-bavaka isan'andro isan-kalevo izao dia efa ady izao. Ady ataontsika amin'ny devoly izao satria ny tenin'Andriamanitra izay renesitsika eto reny no ampinga hoentintsika, reny no fitaovana hoentintsika andresentsika an'ireo
faharatsiana rehetra eo amin'ny fiainantsika ireo. Dia izao misy koa nefa manaiky ho ataon'Andriamanitra ho fitaovana, fa misy ny tsy manaiky. Raha nandefa ny antso nge Andriamanitra ravana malaza dia reto vaikitsika nge eto amin'ity andeny fahatelo amby roapolo eto amin'ity teny vaikitsika dia manao hoe ozony meroza ozy izy, ozony meroza hoy ilay anjelin'i Jehovah, ozony dia ozony ny mponao satria tsy mba tonga hanampy an'i Jehovah izy, eny tsy nanampy an'i Jehovah amely ny mahery. Reo nge zany meroza zany nge rehefa manala dia ao anatin'ireo taranaka voafidy hiady ireo ihany. Reto olon-dreta nge dia efa olona voafidin'Andriamanitra, olona voantso manokana mihitsiny. Reto taranaka Naftaly sy Zebulon reto ka ao anatin'ireo ihany anie mpon'ny meroza dia fa zao araka ny teny teo, misy mandray ny antso, misy manaiky ny antso dia misy ny tsy manaiky. Dia inona nefany no fitahiana ho an'izay nanaiky? Fandresena. Ka ianao nge rehefa miady dia mandresy, rehefa miaraka amin'ilay mahery koa dia mandresy. Fa izao ho an'ny tsy nandray ny antso, tsy nentina maly ny antso ny Jehovah eto, tsy nentina andeha tany amin'ny ady, ozona nazo an'ireto meroza reto. Ary ity tany lalovantsika ity dia efa tany voaozana nge sy ravana malaza, voaozana noho ny fahotany. Dia izao dia vola nefa ny ravana malaza eto dia mitondra fanakorontanana, mitondra ady maro isan-karazany. Ireo fifandrafiana na dia ao anatin'ny fianakaviana, any amin'ny fiangonana, eto amin'ny firenena, any amin'ny sehatra maro isan-karazany. Dia vola Satana no ambadika ireny rehetrarehetra ireny satria izy ahoana? Satry ny Satantsika dia ho andevoziny amin'ny fahotany eto foana. Ary satriny tika dia ho entiny any amin'ny helo mandrakizay, ao any amin'ny fampijaliana mandrakizay. Izay ny asan'ny Satana. Ahoana moa ny fomba handresentsika zany amin'ny fiainantsika? Dia mila tsika miady araka ny tenin'Andriamanitra ilay teneniko teo hoe fa isika tsy mipolina amin'ny nofo aman-drà fa mifanahy eny amin'ny rivotra. Ravina manala engany isika rehefa mba mandray tonga amintsika ny antson'Andriamanitra ravina malala dia mba anaiky izany. Fa misy olona tena hoe tsy voninkiady mihitsy eto amin'ity fiainana ity, na dia efa mamely daholo ary zao olana maro zao mba hoe tokony hitodika amin'Andriamanitra. Reto zanak'Israely reto anie ravina malala, inona moa mahatonga zanak'Israely voababa foana? Dia noho ny fahotany. Dia rehefa any nefa izy dia mitaraina amin'ny Jehovah mibebaka, dia en'ny Jehovah ny fitarainana, dia eo Jehovah manangana olona na hoe mpitsara na afaka azy ireo. Dia afaka. Dia isika koa ravina malala, isika raha tsy mibebaka tsika dia eo foana. Tsika nge mila mibebaka vao mamela ny helokantsika Andriamanitra, izay tsika vao afaka mitaka tsika sy ny fahotantsika. Araka ny teny teo hoe satry ny Satantsika ho ampijaliana ho any amin'ny helo mandrakizay. Eny ravana malala, hijanona hitsahatra ny fandarana ray volana, tsy hisy mivavaka fiambenana ray volana. Dia araka ny teny teo hoe manao izay ho afany ny devoly, manao izay ho afany izy, ary andefa karazana mission maro mihitsy izy. Ka izao araka ny teny teo hoe tenin'Andriamanitra tokana irery ihany no ahafahantsika mandresy an'izany. Mila miady tsika dia fiadiana hoe tsika dia tsisy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra. Ka ny tenin'Andriamanitra izay efa norenesintsika teto dia ireny no tsika manohatra an'izany. Tsy afaka hatohatra an'izany fotsiny amin'izao tsika, fa dia mitratra ny fahavarim-barianana, ny fahalainana, ny fahatoritoriana ara-panahy, fangatsiahana ara-panahy ao anatin'izay ray volana izay raha tsy mitandrina tsika. Dia izao nefa ny zavatra mahafinaritra ry havana malala, rehefa miaraka amin'Andriamanitra io fiainantsika io dia
izy temitomparitaka ho azy eo ihany misaviritaka ho azy eo ihany ny fahavalo ka aokontsika mba ho tahaka an'ireo taranaka navitaly zebolon ireny mba ho tahaka ry zebolona sy ry dana sy ry gileada robena mba tena hoe vonona manakariva dia anaiky ny antsony Jehova. Fa izao io olana eo amin'ny fiainantsika io io zany tena hoe tsy hitsahatra io tsy mba hanam-piavitanana izany tsika raha tsy Jehova miditra sehatra amin'ny fiainantsika dia mila zany ny fiainana riavana malala tena hoe apetraka feno am-pelantanany mila apetraka eo feam-pelantanany dia reny teny izay no renesina teto reny dia tena miady tsika teto ady nge nataontsika teto isan-kalina zao miady amin'ny fromazy ka raha matory moa tsika iny moa ny tenin'Andriamanitra hoentsika dia reny tenin'Andriamanitra lenesintsika reny reny le hoentsika hiady mandritra n'ity ray volana izay ho diavintsika tsisy fandarana favoka-fiambena ty eny tsy hoe mandritra ny ray volana eny ny androm-piainantsika rehetra an'io dia ilayntsika tenin'Andriamanitra dia mba anisan'izay manaiky ho ataon'Andriamanitra fitaovana ny hetsika rehetra dia manaraka izao sandarina izao dia izay tenin'Andriamanitra netiko fampizarana amintsika mankasitraka antsika nahatra ny ainatra amin'ny farany voninahitra dia n'Andriamanitra rery ihany fiadanana kosa ho antsika rehetra izay nahatra ny ainatra amin'ny farany. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka Andriamanitra malifity anao ranabavy Anguilla Rodriguez tongozy sady mitongo fa soavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Mahafinaritra ilay toriteny miresaka ady isaky ny mihetsika tokoa moa ry havana efa maditra ny zanak'Israely manao tsy mety anatrany Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra misy fanjakana foana mahababo azy ka teto indray dia babon'ny ity mpanjaka atao hoe Jabina nandritra ny 20 taona indray ny zanak'Israely ka tamin'izany andro izany misy tantara iray aloha tiako hisintomana ny sainareo. Tamin'izany andro izany raha ohatra hoe vakiantsika ny mpitsara toko fahefatra ny Soramarika dia hoe ny nampahorian'i Jabina ny Israely misaotra nareo rehetra koa mankasitraka ny ranabavy Anguilla tao anatin'izany teny izany fanjany toriteny izany. Ny nampahorian'i Jabina ny Israely sy namonjeny Debora mpaminany vavy azy. Tsara fantatritsika fa rio ity Debora ty dia tsy mba isan'ireo olona mpitsara 12 moa isan'ny mpitsara ao fa i Debora dia tsy mpitsara saingy tao anatin'ny fotoana ny tsaran'ny Baraka no nananganan'Andriamanitra ny Debora. Nisy mpitsara anankiray izany nienitra tao anatin'ity baiboly ity dia i Baraka satria nahoana tamin'ny andro nitsarany jerenareo zao ry Gideona mantsy mpitsara ihany koa ary Samson reny nandresy daholo nandresy fahavalo daholo fa tamin'ny andro n'ity Baraka ity dia tsy resiny ny fahavalo. Ity fahavalo ity dia fahavalo tena matanjaka be mihitsy. Zao ny arenany, zao ny tanjany. Jabina izy mpanjakan'ny Kanana any amin'ny mpitsara fahefatritsika zao ny faharoa ary Jehova nivarotra azy eo an-tanan'ny Jabina mpanjakan'ny Kanana izay nanjaka tany Azora ary Sisera izay nonona tany amin'ny saroten'ny Jetrisa no komandany miaramilany dia nitanena tamin'i Jehova ny zanak'Israely fa nanankalesy vy 700 Jabina ary nampahory fatratra ny zanak'Israely dia 20 taona izy. Jabina mpanjaka matanjaka fa i Jabina koa dia nanana taritafika komandiny miaramila
tena sady manatsaina ny kinga sy mailaka ary tena mpitaritarika tsy nisangy zany. Dia izao ny zavatra nitranga andiny vavy raha Debora mpaminany vavy vadin'ny Lapidota no nitsaran'ny Israely tamin'izany andro zany. Ary izy mipetraka teo ambanin'ny hazo rofian'ny Debora teo amin'ny lelan'ny Rama sy Betela ary tany amin'ny tany avoanan'ny Efraima ary niakatra ho any aminy ny zanak'Israely ho tsara ihany. Ary Debora nitsara ihany zany Debora fa ny tena marina i Baraka ny tsara tamin'izany andro zany. Dia ary Debora naniraka ny antso ary Baraka zanaky Abinona tany Kadesy Naftaly ka nanao tamin'ny hoe moa tsy efa nandidy fa Jehovah Andriamanitra Israely hoe mandehana ka makanezany amin'ny tendrombohitra Tabara ary mitondra ray alin-dahy amin'ny taranaka Naftaly sy Zebrona hiaraka aminao. Dia hoentiko eo aminao eo amoron'ny ony Kisona sy Sera komanda miaramila ny Jabina mba amin'ny kalesiny sy vahoaka marobe dia arotra azy eo an-tananao ary hoy Baraka taminy natahotra Baraka. Raha andeha hiaraka amiko ianao dia andeha fa raha tsy andeha hiaraka amiko kosa ianao dia tsy andeha. Satria naninona fantany fa ao amin'ny Debora ny tanan'Andriamanitra. Debora zany moa dika zany dia reny tantely ndraisin'ny olona ho reny tantely mihitsy Debora satria afaka nitarainany ary afaka nanafaka azy tao anatin'izany fahavalo zany. Dia ozy izy Debora eny ary niaraka aminao izy izy kanefa tsy ho voninahitra ao zao alehanao izao satria eo an-tanan'ny mbehivavy mivarotany Jehovah ny Sisera. Jehovah zany nivarotra ny zanak'Israely tamin'ny Sisera fa nanangana ny Debora indray izy. Alleloia. Dia ho amidin'ny Jehovah eo an-tanan'ny Debora indray i Sisera sy ry Jabina. Matetika ny vehivavy dia natao tsinitsinina tamin'izany fotoana izany tsy dia manana plasiny. Fa tamin'ity indray mitoraka ity Andriamanitra dia nifidy vehivavy hametrahana ny heriny sy ny tanjany. Alleloia. Dia nandeha niaraka tamin'ny Baraka izy ho any Kadesy. Raha lava be ilay tantara raha ho tenenina fa ny tena marina efa resy indray mandeha amin'izay. Satria izao any amin'ny 9 dia nampifanaritahan'i Jehovah tamin'ny latsabatra Sisera teo alohan'ny Baraka sy ny kalesy rehetra ary miaramila rehetra dia nidina niara-tany amin'ny kalesy Sisera ka nandositra nandeha tongotra. Tena ilay miaramila matanjaka be nandositra nandeha tongotra tsy nahavonjy azy ny kalesiny. Dia lavon'ilay latsabatra avokoa no miaramila ny Sisera. Nafahan'Andriamanitra zany. Andresen'Andriamanitra zany. Zao rehefa ny fanazavana an'io ady io ny adintsika amin'Andriamanitra dia tsy mba misy avy amintsika. Na dia asaina mijoro manoloana ny fahavalo ary tsika. Dia tsara fantatrao fa ho tazomiko manokana ilay zavatra vakian'ny tenin'Andriamanitra vakian'ny ranabavy Evelina Rodriguez teo dia ao amin'ilay mpitsara toko 5 mahafinaritra be ity teny ity. Zao ilay zavatra nitranga. Andiny 7 nge vakitsika mpitsara toko 5 tonga ireo mpanjaka ka niady niady tao an-tanaka ireo mpanjakan'ny Kanana dia teo anilan'ny ranon'ny Megido tsy nisy volafotsy azo ny baba. Tsy nisy zany na dia nitondra miaramila kalesy 700 aza tsy nahazo na tamingana volafotsy iray aza. Nefa misy mpanjaka hafa firenena hafa mamabo hatramin'ny fanaka ao amin'ny tempolo manaraka. Fa tamin'ity indray mitoraka ity na tamingana volafotsy iray aza tsy azon'ny mpanafika satria maninona. Ny valiny dia ataony 20 tsara toko 20 mahafinaritra be ady teny ity manao hoe avy tany an-danitra ny nisy ady nikitana tamin'ny nalehany niady tamin'ny Sisera. Ny dikan'izany zany raha azavaina tsotsotra zao hoe nisy ady amin'ny avy any an-danitra tampoka ka niady. Sisera sy ry Jabina zany rehetra avy eo eto an-tany eto nisy ady hiady amin'ny Israely. Dia ranona toky izy ireo fa handresy. Ho ny tenin'Andriamanitra tsy avy eo amin'ny tany eo ny ady fa avy any an-danitra.
spesialité an'Andriamanitra io mitily fahavalo avy any amin'ny roa avy any an-danitra io zavana malala. Ary zany mahatonga ny fahavalon'Israely tena tsy te herika satria zao tsy avy amin'ny zanak'Israely le ady fa tena midina avy any an-danitra. Misy fotoana raha mamaky tsika zao amin'ny Josoa, bakeo mamaky Josoa mitsika dia iverina le mpitsara toy antsika. Amin'ny Josoa toko 10 zao rehefa iady amin'ny fahavalo Josoa dia zao no nataon'Andriamanitra. Josoa toko 10 faharaiky ambin'ny folo ngefa kitsika. Ary noho nandrosa teo anoloan'ny Israely ny teo ampidinany Betiôty izy, Jehovah dia nandatsaka havandra vaventy taminy avy tany an-danitra hatrany izay ka nahafaty azy. Ary be lavitra ny matin'ny havandra noho izay nivoronin'ny zanak'Israely tamin'ny sabatra. Avy any an-danitra mihitsy zany misy Andriamanitra tonga dia mitily vavahady dia rehefa havandra ngeza be. Matin'ny havandra, betsaka indray matin'ny havandra no matin'ny sabatra. Andriamanitra zany vao manao hetsika dia ny an'Andriamanitra mbola betsaka foana. Dia raha jerentsika koa any amin'ny Samuela voalohany, ange jerentsika amin'ny Samuela voalohany toko 7 andininy 10. Ary raha mbola nanatitra fanatitra hodorina Samuela dia nanantona ny Filistina hiady tamin'ny Israely. Fa Jehovah nampikotrokorana mafy tamin'ny Filistina tamin'izany andro zany ka dia nampifanaritaka azy ka izy teo anoloan'ny Israely. Mbola avaiza indray le ady, mbola kotrokorana avy any an-danitra ihany izay zany. Aleloia. Talentan'Andriamanitra zany mitily ny fahavalony avy any ambony, fa fahavalon'Andriamanitra tsy afaka mitily azy eo amin'ny fihetseza fiandrianana zany. Ary soratana tany amin'ny Salamo mihitsy, Salamo 170, andininy 170. Nandatsaka ranon'orana sy rahona nikotrokotroka ny lanitra, ny fanaretsaka koa ny zana-tsipikanao, ny fikotrokotroky ny kotrokorana dia teo amin'ny tadio, nahazava zao rehetra zao ny helatra, ny ovitrovotra sy ny ororona ny tany. Avy any an-danitra daholo zany. Zany hoe Andriamanitra zany dia tena rehefa hiasa dia tonga dia miainga avy eo aminy mihitsy ny famaizana. Tamin'ity andron'ny Debora ty, inona indray nampiasan'Andriamanitra? Kitana mihitsy. Amin'ny teny frantsay teny hoe ny kitana tamin'ny nalehany, niala tamin'ny orbite ozy izy, tamin'ny fitoerana ozy izy ny kitana dia nandeha nanenjika ny Sisera. Mafy nahazo any Sisera, tsy mba sabatra na zana-tsipika nanenjika azy, fa kitan'Andriamanitra. Zaho miteny anao ry havana malala, ny tsy tokony hatahorantsika ny fahavalontsika. Fa ny fahavalontsika ireo tsy hery tsy fihadiana avy amintsika ny anam-piten'Andriamanitra andreo. Ny fahavalontsika dia zavatra fihadiana avy ao an-danitra. Rena Andriamanitra handatsaka ranon'orana be, ahavandra, varatra, tselatra, kotroka. Eto izy mampidina kitana indray. Kitana zany manenjika ny Sisera tamin'izay nalehany. Hatramin'izao Andriamanitra mbola mandatsaka. Aleloia. Hatramin'izao Andriamanitra mbola mandatsaka kitana. Le voalaza teny Andriamanitra hoe kitana tamin'ny nalehany, niady tamin'izay zany hoe zay nalehan'ny Sisera dia hitany kitana. Ary ny kitana no niady taminy. Nidina avy any an-danitra ny kitana tonga dia miady amin'ny fahavalo. Zany kitana zany dia zavatra tena aingam-piasa zany. Ary mazava zany. Rehefa midina ny kitan'Andriamanitra hiady anao, anatin'ny fotoana fohy ianao mety zavatra valy. Aleluia. Mandravarava ny fahavalo amin'ny kitana Jehovah. Misy fotoana nisy fanadinana nalaiko izay, dia misy fanontaniana antaniana, dia misy naoty éliminatoire zany le izy. Raha vao tsy mahavoatra ny hoe folo le fanontaniana, dia raha vao tsy mahavaly enina ianao dia tsy afaka fanadinana. Vitako daholo le fanontaniana dia efa nataoko efa nikoseko ny valiny. Fa ao anatin'ny 30 segondra farany tsy ataperan'io fanadinana kely io, 30 segondra tonga dia mipotseriko novaiko tampoka ilay izy. Raha tokony nialy valiny natao tamin'ny vola dia novaiko be. Fa vao potsitra lehibe dia tapotra ny fotoana. Tsisy azoko tena intsony ny ordinateur anaovana tablety anaovana fanadinana.
ny valy ny fanadinana point anankiray ny na afaka ary raha tsy afaka io point ray io dia raraka de tonga de tsaroko fa le fanapahan-kevitra farany raisiko tao anatin'ny fotoana fohy kitana hoe midina ny kitana miady ho ahako haleloia tao anatin'ny fotoana fohy tonga de ianao ingefa nandatsahan'Andriamanitra kitana ray avana ndravandrava fahavalinao mety tsy tadidinao zany mety tsy tadiditsika zany fa za miteny anao efa napidina ny kitana hiady anao Andriamanitra haleloia manaovinareo tahaka ny sujet lira mba maniry an'izany fandreseny zany mba hiasa sidina ho anao ny kitana ary avy tany an-danitra ny nisy ady ny kitana tamin'ny Narea niady tamin'ny Sisera tonga zany de zao tsy ny olona ntsony niady tamin'ny Sisera rehefa misy zavatra ady atrehanao de misy valim-bavaka tsy apozinao zay tsy hitanao hoe aviaiza tsy hitanao hoe ahoana na tonga aty kitana narefa n'Andriamanitra kitana avy tany an-danitra ny ady haleloia ny kitan'Andriamanitra mihitsy ny raha ny ady amin'ny fahavaliny efa tantarako anareo foana indray andro nitoriana olona tao anatin'ny adiko zany nan'olona vola rankatra fitsarana efa fantatra hoe zay tany zay fa misy mbola vaovao mantsy eto mbola tsy mahare an'le izy de tsy maintsy averimberiko foana any amin'ny fitsonam-bavolombelona haleloia de toriana olona zany nanana ny vola de nampiakarana ny fitsarana ary le izy ny tena nahataitra ana tamin'izay nalain'ny polisy tany am-piasana de natao ankety de za mieritreritra hoe misy négociation azo atao eo tsy hiakatra fitsarana io fa fantatro hoe ao amin'ny polisy io de vita ny pression de mandoa vola de milamina fa tena tsy nahita an'le vola ry havana tena tsy nahita fa tena tsy nisy ninona ntsony zay mivady tamin'izany fa efa nanomboka ny bavaka ngamba vavaka ray volana efa nanomboka ny bavaka zany hoe maninona efa tsy avy aminay ntsony ny valinady ao fa efa miandry valinady hidina avy tany an-danitra miandry kitana hilatsaka tampotampoka teto de nentin'le polisy le dossier de nentiny nandeha tompotsy nakao fitsarana miakatra fitsarana eo vao miantso ny olona mikanaky hoe vonjeo fa miakatra fitsarana tonga eo am'izay io eny ny avokatin'le olona mitory anahy izy tsy tonga teo fa ny avokatiny no tonga teo mpisolo vava azy no tonga teo miara-miditra amin'ny substitut zany zay na ny toriana ny tenako na ny mpitory vatry zareo inona ravana ny azonao atao am'izany mantany ny mpitsara manana mpisolo vava pe ianao dia tsy manana tompo ny mpitory no manana za tsy manana haleloia fa rehefa tao anatin'ny fotoana nataony resadresaka ny enquête sy ny rehetrarehetra nomena fitenenana ny mpitsahany ino ny mpisolo vava ny olona mitory de tonga izy de nanao ny asany nandetika ana fa zao za efa tsisy ninona azo atao zany tena nanaiky za tamin'izany efa vonona hoe andeha higadra zany tsisy azo atao andeha higadra mampino efa mipetraka fotsiny efa amen'olona jus glacé ao amin'ny varavaran'ny fitsaranao satria tena efa tena hoe andeha ody aho zany miaraka amin'ny kibo be bevoka ny fity ody aho zany tsisy vady andeha ody hiady rery vadiko hiditra ny an-tamorandro za io zany tsika tsara mihitsy le avokaty hiato etra hoe amato mpitsara fa ity olona ity zany de aka ny volan'ny cliente koa izy ary de zao entiny eto aminao zao toriana tokony anjarako ny miteny inona no teneniko am'izany sa hoa tsy manam-bola zay tsy mety zay fonaretoko fa tena tsy manam-bola tsy maintsy zany zavatra tenenina misy tsy ovainao angina fa niady io afa-ty an-danitra io fa tsy eo an-tany nentina ny kitana tao de nidina tao anatin'ny lohan'io mpitsara
tampotampoka izany no tena rehetra tena fa na izany aza tompoko eo ny fangalana ny volan'ny clientiko izy fa izy kosa dia efa nanaiky andohany izy kelikely dia za mbola nanginy za manginy io tsy hitako tsony izay tenenina hoy Andriamanitra ianao tsy mahita tenenina fa za mahita tenenina. Halleluia, amen. Avy ny teny azy izy dia mbola teneny indray fa na izany naty izany ozy izy dia nitondra fahampotehana sy fahatantoka ho an'ny clientiko mihitsy ny zavatra nataony olo tsy namerina amin'ny vola. Mbola izy indray ny za zany efa miondrika fa tena migadra hoana moa zany ny ampigatra mbola izy ihany no ny teny nefa nosy izy na dia izany aza dia izy koa efa nanaiky ny manontolana io vola io tonga toy izy le mpitsara-ponao famotorana fanontaniako aminao izy izy avokatiny izy ianao mpisolo vavany izy ianao mpisolo vava azy ianao sa mpisolo vavan'ny mpitory fa tao samy arovanao izy izy. Halleluia, samy arovanao ny tombotsoa tena teo am'izy zako mpisolo vavan'le olona toy izy le mpitsara-ponao famotorana dany nareo mivoaka dia andana ataovy ny taratasy mifanarà fa olona efa andovoly fa tsy tsoaka voly zany tsy mivoaka dia eto ny taratasy avao mivoaka tao ivelany tao zay tena ozy raha mato Jesosy ino ny tia nataoko izy fa za tokony miaro ny olona izy izy lasa miaro anao tarehanao izy izy miteniteny amin'le namanao fa tsy azo atao reny nataoko reny sady miaro anao miaro ianao izy izy tokony aletiko nefa ianao indray ny arovako dia natao ny taratasy alohako tsikelikely le vola niditra tao amin'ny substitut tsy zany mpifanarana fa dia ho alohany tsikelikely dana amin'ny zero izy dia reny kely aloha ny volan'olona iainy tompoka tena ho aloha io tompo lasy zay loha nentina nikitana avaizy zany avany an-danitra moa tena mandray avy tany an-danitra nisy ny ady betsaka ny fahavalo ka le 700 fa nikitana iverinao fafily amanana rivorivony amanalinaly tapitrisy anginisany nikitany dia inona ry havana zay fahavalo ka lesy 500 ka lesy vy 700 fa firy nikitanao an-danitra raha mahisan'izany ianao dia medinanao eto androany raha mahisan'ny kitana eny amin'ny tabakabaka ianao dia soraty eto androany fa tsy voisanao 700 fa tsy fantatry tsony hoe firy amin'izao ary havana ny olona mbola mahita tena variana ry havana mahita hoe ny planeta anankiray io ny volana ny masoandro ny isika ireo planeta rehetrarehetra mitambatra anaty galaksia anankiray fa mbola misy galaksia ao anatin'ny galaksia ny zavatra nataon'Andriamanitra ary ny kitana dia misy mbola kitana maro be ao anatin'ny kitana ndikan'izany raha avy any an-danitra ny ady ka kitana no alefan'Andriamanitra ady amin'ny fahavalontsika tsy matahotra tsika arapana. Efa antantarako anareo teto le rabanabavaka nindra mbola tamin'ireny banky any ambanimbanivohitra Otiva sa Sekam sy ny sisa ireny dia nindra mbola dia nanokatra coiffure dia tsy nandeha kory le coiffure fa omeny nitrosa tsy voaloha hatramin'ny jirama ny fatorandroso tsy voaloha tsony le volan'le banky le averina tsikelikely tonga ny taratasy misy matao lavanty ny entana rehetra ao an-trano nefa tamin'izany dia efa namidiny daholo ny entana vitsisany tonga teo dia nena tsy zay ranabavy zay dia zao hoe ahoana Jesosy ny ahitan'reto mpiara-monina amiko hoe atao lavanty eto tokotany reto entana keliny reto misy lecteur DVD kely misy tomobile kely anankiray tsy efa maty ohatr' izany fa zao ho atao lavanty reo ho hitan'olona ho hita maso hitapirenena lasa izy nanantona mpanompon'Andriamanitra tamin'izay bakatababaka fa tena mafy ny ady. Halleluia, soa ihany fa tsy naveran'Andriamanitra hiady tamin'ny fahavalo izy fa mba kitana ihany koa nalefan'Andriamanitra ary tamin'izay fotoana izay tena kitana tsy napozina hoe avaiza tena valatra sy tselatra sy kotroka avy any an-danitra zao ny zavatra nitranga le ranabavy zany efa hoe ho atao lavanty netany afaka herinandro
herinandro tarohan'izay nisy afinidina avy any an-danitra may tamin'ny alina le birao nisy court circuit tsy fantatra fa may fotsiny may le birao may daholo ny dossier any olona rehetra na nanam-bola na tsy nanam-bola na maly vola na tsy maly vola may ny dossier rehetrarehetra ary ny dossier tena nambavitsika ity may niaraka tamin'ny trano hitanareo zany Jehovah efa mandefa valinady avy any an-danitra inona ary namay an'io tamin'ny alina namay an'io dia zao nisy afinidina ty fa tsisy nahita tena nisy afinidina io finoan'ny olona ny mpanao fanady de court circuit sy ny sisa afon'ny Jehovah nidina mihitsy ary tena rava tsisy ninona nyjanona tsony zany banky zany de inona moa dia navotsitra fotsiny tena miala tsiny tsy fantatra korontsony ohatriny ny volanareo tany amin'ny banky fa dia zao may izy iny dia fa tsy hitantsony izay ho atao anareo halleloia nidina ao atao dia rambon-danitra mihitsy avy an-danitra dia may le banky nisy zany tantara zany ary le tantara anankiray tantarako taminareo efa ela ry le pasteur anankiray le nona be dia niditra tamin'ny restaurant izy nandeha nisakafo halleloia tsy zany ambola ntsony izy fa tena nona izy zao tena mpanomponao a Jehovah raha mba hisakafo fanona hainareo zay tantara zay halleloia nihinana sakafo pasteur tsisy volany apozy fa tena nona manao asan'Andriamanitra tonga amin'ny fotoana fandoavam-bola tsy maintsy makeo amin'ny kesy manontany eo ohatriny na ny vola aloha dia navoakan'le tompony hoe ty ny vola alohanao eo amin'izay ao izy ohatriny mahasahabo apozy ohatriny andovony nefa tsisy ninonao nisy olona niditra tao eto pasteur iza moa izy nareo zay meno nytoriteninao foana mampaheno nytoriteny pasteur inona ny nalainao tao azafady ozy izy matsy an'le tompona restaurant zany mandoa ny ny addition amin'ny pasteur zany mandoa ny addition amin'ny pasteur ozy izy fa tsy izy pana pasteur tahiny tompo teo amin'ny fotoana farany zany kitana halleloia kitany zany tena vetivety ny fidiny zany tena vetivety ny fidiny zany anatin'ny fotoana tonga eo amin'ny kesy zany pasteur andony addition izy nefa tsy manana na ny ariary niditra koa ny olona avy any ny olona nahalala azy halleloia avy tany an-danitra nisy ny ady nikitana tamin'ny alehany niady tamin'ny sisera reo kitan'ireo vao niala vao an-danitra dia mahita ny tokony alehany ianao zao raha ianao ny asena mitady aiza ny point hinanana ny fahavalonao tsy fantatrao zany fa nikitana mahafantatra aiza ny hinanako an'ny sisera sery-jabiana sy ny rehetrarehetra fa tena rezy ary ny fanariana tonga dia maty mijalijaly teo anolohan'ny kitan'Andriamanitra i sisera rehefa ary maty ndikan'le sisera dia fakanaina kely pôzy ny fandrosoany ny zanak'Israely dia nelingelenina fahotana dia fatao ny fahotana dia tafiditra sisera pôzy mandalo pôzy ny fiainanao zao ohatrany tsisy ninona mandeha satria nahoana satria anao voafatotra satria anao babon'ny sisera halleloia androany anampy anao ty toroteny ty hitentsika androany Jehovah mba raiso avy any an-danitra koa ny ady halleloia avy tany an-danitra nisy ny ady nikitana tamin'ny alehany ny ady tamin'ny sisera mianaran'i Jesosy ny anononako androany fa nitsika rehetrarehetra reto halleloia izay miarika ady androany alina Andriamanitra andefa kitana andefa kitana ny endrika ny fahavalonareo andefa kitana modika io problème tonga dia le vonina raha kitana amin'ny latsaka avy any an-danitra any tonga dia efa mitondra fahasimbany zany fa idina ny kitana hiady amin'ny fahavaloko sy ny fahavalona ho tahiny tompany antsika rehetra manana finoana 700 venkaresin'ny fahavalonao dia zao fotsiny tadidiana fa firy moa ny kitanao an-danitra hiala amin'ny fitoerany reny dia ifandrombona hiady amin'ny fahavaloko satria zao avy tany an-danitra ny nisy ny ady avy any an-danitra ny antsika ny ady ny midina fa tsy mieto amintsika ty manatrika fahavalo ianao hatreo ny fahavalonao fa tsy ianao ny ady amin'io
Nikitan'Andriamanitra ny hidina andevinandreo kotrokorana avy any an-danitra avandra mety orana mbatrabatra tsy fantatra fa ny zavatra ta raha vao ambony eo no midina avy ao ambony eo no midina satria miasa Jehova. Tainy tompany antsika rehetra matoka fa voarainareo izay hafatra ilay zany natao fohifohy ny hafatra androany satria araka ny tempo taminareo efa tena lasa adiny roa foana ilay izy dia manjary sahirana ny olona indrindra ny olona any Madagasikara mila miakavy eto be hijery ny fandanana dia tsy maintsy tonga amin'ny fanafoezantsika. Halleloia. Fa mino anefahako fa nampahery anao sady voarainao izay hafatra izay raha tsy nampavamalala. Halleloia. Hitra ny fizarana fahatsapana ary tsika. Halleloia. Hitra ny fizarana fahatsapana tsika tonga dia ampandrotsika avy hatrany ary izy ary no izara fahatsapana inona zavatra voarainareo tamin'izay rehetra nozaraina teto androany. Izy ary no hiditra voalohany anao fizarana fahatsapana. Ny tompany antsika tsirairay avy. Halleloia. Izy ary no izara fahatsapana tsy misy. Zao indray ary inona indray ary no hira tianareo atao? Inona ny hitanareo hira mifanaraka amin'izany? Ny adinao tsy anao ary tsy miankina amin'ny isan'ny adinao fa miankina amin'Andriamanitra sy ianao. Izy Andriamanitra raha misy mikitikitika ireo zanaka ireo kitana misy ny arefako. Halleloia. Atao ny tompany antsika tsirairay avy. Misy ny appel. Halleloia. Atao mpanzotsika ny anabalalàntsika lasa lotozo zay tany tompotojo mahemby ve ohatrany tsy maheno ve tojo Jesosy paster Jesosy maheno anao ny fitenenana ato paster maheno maheno tsara kasitraka Jesosy dia tsy maheno paster maheno anao zay fa mitenena tojo allo maheno ve paster azafady za tsy maheno mihitsy maheno zay ka maheno anao zay fa anjaranao zao no miteny. Alléluia. Ya mitenena tojo anao zao fitenenana. Ndravana ohatrany tsy mety moa ny fifandraisana ialana tsiny amintsika. Ohatrany tsy mety ny fifandraisana andao ampiditra olona hafa indray reo tsika mandra-piandry any tojo. Halleloia. Zareo tsika ampiditra olona hafa indray ary izara fahatsapana amin'izao fotoana izao. Tahiny tompo ary raha navavy izao anao fitenenana. Makasitraka na amin'ny fitenenana tahiny Jesosy daholo. Lesona vaovao be indray izany momba ny kintana tena mahafinaritra be paster. Manomboka izao izany vao misy olana dia mieritreritra hoe misy kintana any ambony any izao efa iran'Andriamanitra hiady dia nampahery be mihitsy. Mety misy avanga, mety misy dia mitombosotra hatramina mianadafa iny Jesosy. Halleluia. Mankasitraka indrindra ny zoky izao amin'ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manankirery pasoavana ny hamaly fitianao dia mitombosotra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Ndao tsika ampiditra olona fandray vaovao izara fahatsapana manaraka indray anapidintsika teo moa raha latojo fa taon'ny tentsika indrindra mbola tafiditra izy androany dia metsika azy avy hatrany ny fitenenana rehefa tafiditra izy. Tenena hoe tojo azafady. Jesosy paster maheno zay zao maheno tsara mihitsy anao zao fitenenana. Mankasitraka na amin'ny fitenenana dia misorabisaka rahareo mianadata amin'ny toriteny tena nahakasika sady mampahery tena isorana manokana zoky haingo ireny mitsandraka tantara tena mbola tsy haiko mihitsy ity tantara anankiray ity le tamin'ilay firanana Deborah le ady hoe vavahita ihany mba taty afara le resaka hoe zony ny roza sy ny sisa tena mbola tsy heno mihitsy tena nahaliana be izy tena hoe
misy tantara vaovao aleloha dia nakasika be dia ny ako tena nakasika anazy fizakavan-dena rehetra tenin'ny pastera teo indrindra fa ny pastera anankiray lehibe le nisakafo tao amin'ny restaurant iny dia ve nisy olanan-doha tena nakasika be anay satria tena finoana geza be na pastera na dia sisy vola izy dia tena nandroso no nampiosa izy nanao asan'Andriamanitra tena nandroso dia tena hoe tena mampitombo be amin'ny foloko dia soranan'i Jesosy mankasitraka anareo mianadata amin'ny tovitena Jesosy amaly aleluia amen. Aleloia, mankasitraka indrindranao rahatozao tamin'ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra ny hamaly fity tombositra dia mitombo fahasoavana hatrany rahalahy tojo rahavitra ho lafa indray tsika izara fahatsapana aleloia ndao mpanzotsika nabavitsika raha tafiditra anao zao fitenenina nabavy Anglikana inona ny azonao zarena androany Makasitraka indrindra pastera na amin'ny fitenenana dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra. Ny amin'ny zavatra tena nakasika be anahy dia tantaran'ny fitsaboana vavolombelona tenen'ny pastera tamin'ilay vavy nanana vola tany amin'ny banky. Tena hoe ohatra hoe tsy mahampino marina izany fa dia tena hoe rehefa Jehovah marina satria hatramin'ny adintsika dia tahaka an'izany dia ny momba ny tily sisera koa dia izy ny tsy nahazo mihinana mihitsy ny zavatra voapakomitsy fa maro ny filakana maro ny firenena le mahazo vavo voababo ny any daholo hatramin'ny misy arany hoe hatramin'ny fanakany telopolo lasa voababo fa ity sisera ity dia tsy nahazo mihinana tena tsy nahazo mihinana fa izy ary mbola nandrositra nandeha tongotra dia tena hoe tany amin'izay nandeha koa tena raha kitana tamin'izany dia tena hoe tena lehibe Jehovah tena hoe mahagaga tena fahagagana dia izay tena nakasika be anazy dia hita iny Jesosy tangory. Aleloia, mankasitraka anao ranabavy Rodriguez fa mahafinaritra sady mamy ny fizarana fahatsapana aleloia tafiditra ho lafa indray tsika amin'izao fotoana izao aleloia lasa aloha ary asitsika sary aloha vao miteny ranabavintsika aleloia lao asiana sary aloha Alléluia. Ny tompo ranabavy Suzel inona ary ny azonao zarena androany sady mitady sarinao aty any azafady. Tain'i Jesosy pastera dia tain'i Jesosy tsika rehetra dia mankasitraka pastera nanome fitenenana dia tena mankasitraka be tapianareo mianadahy tamin'ny toriteny sy famelabelarana fa tena nakasika be mihitsy dia Jesosy ny atombo ositra nareo mandrakariro. Dia ny pastera ny tena nakasika daholo ny toriteny fa tena hoe tao anatin'ny toriteny tena niverina tato an-tsaina daholo marina moa tao anatin'ireny ady izay natrehana ireny dia tao anatin'ireny izany tena nandeha fahavaratra sy kotroka mihitsy Andriamanitra tena hoe nampandresy tao anatin'ireny ady ireny dia tena voakasika be pastera dia voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindranao ranabavy Suzel tamin'ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manankiray voasorana ny hamaly fitia anao hatrany hatrany. Tahin'i Jesosy dia mahereza foana. Izay ary ny fizarana fahatsapana inona ary no azontsika lazaina androany inona no hira tianareo hitanareo fanaraka amin'izany hira izany dia mamaky ny commentaire-nareo indray ary inona ny hira hitanareo mifanaraka amin'izany toritely izany samy manoratra hoe groupe ba mahereza rahalahy dia ny hira iray hiran'ny tafiray tsy mora ny lalan'ny mpandresy izay koa zao tsara. Ireo izany ny anankiroa isafidianantsika
Aray ary misy rehefa maromaro ka fazafady fa tsy voavaky zao le hira nambiny tsomakrina voasotra voalohany tata Jesosy miato anao any ambasadora le Jesosy miato ohatrohatr'izay le hira Jesosy miato anao any ambasadora sa ny manginany Joseph Daf reo zany tsy ampitantsika ny manginany Joseph Daf sa ambasadora Jesosy miato anao reo tsy ny anankiroa voasoratra voalohany reo. Alleluia misaotra anareo ao ary asiana voty kely ary zay de marina ty anamy tsara ny voty ary alleluia inona ary ny hira ataotsika am'ireo ambasadoro Jesosy miato sa ny mangina Joseph Daf no ataotsika misokatra ary ny voty alleluia naovantsika hira alleluia tsara ny tompo. Amen. Iza ambasadora firy zay ny ambasadora anankiroa zany makrinina ndray de itojo ndray de ambasadora koa iama de alao imarina ty anany de mba mena ny asa saiko halleluia de mimarina ty anay eo valiny rehefa aveo halleluia amen ambasadora no misy zany amen. Lany ambasadora izy marina ty ana sohatra any marina ty anatsika izy ny commissaire au jeu atsika eto halleluia ndao ary ataotsika ary zany izy zany ity ambasadora ty koa moa de mahafinaritra fa namako any izy ity halleluia raha mivatra tomobile taloha efa ela be tany amin'ny taona roso roa arivo tanaty crise tany de mifanao fifampirarahana resaka tomobile tadidy mihitsy amin'ny alina be mihitsy eo amin'ny 13 eo am'izany mahafinaritra namana mahafinaritra ry zareo reto raha mba mahita anay nareo de faly be foana zay mandeha fanizanareo fa sady tsara groupe adventiste ry zareo reto tandronandro sabato ohatra atsika ihany koa groupe ambasadora tateriniva samy lasa mpanompon'Andriamanitra de mifanena po nisy sabato zareo andeha hanao asan'Andriamanitra ny avaradrano zay ndray mipiraka ny avaradrano andeha hanao asan'Andriamanitra ty Antananarivo aty mivavaka tsara Jesosy halleluia mahafinaritra hoe mpiaraka taloha tamin'ny zavatra tsy de nahafinaritra de lasa samy miaraka manompo an'Andriamanitra misaotra ny marina tanàny tsara ny hira halleluia iza nanotra an'io iza moa nano nambitsomakrinina no nandefa an'io nanao an'io hira io ndao ry ataotsika tery de minofinaritra tao de vavaka tsika aoriana zay tainy tompo taholitsika rehetra. Grazie mangiaiani che soffamutiti la uveriana se sonia di wanda kua pichawa mini nintandau fai sinunia di wanda isare shami sakana izurana bauani silenzio resina fai sinunia di wanda
Fazes sotumbuluani pamutila lana fiananaku Yadi wanda Yadi wanda Yesu amtukani famutena Anisay magkatu Nididi follow sini sulu sulu mala Jadi aniti so Teso Jadi wanda Kuat bicara mini nintandang fai Situ jadi wanda Isale Chami sakana Isulana Kawani Silence fai Situ jadi wanda Tesunya Jadi wanda Kuat bicara mini nintandang fai Situ jadi wanda Isale Chami sakana Isulana Kawani Silence fai Situ jadi wanda Jadi wanda Jadi wanda Mena Jesosy. Sotranao zay Jesosy malalany amin'ny fotoana androany. Misaotra fa dia totoza somatsara teto indray ny fandarana voninahitry ny anaranao rery ihany. Dia misaotra Jehovandriamanitra satria tsy tapaka ny fandarana. Dia misaotra Jehovandriamanitra satria notahinao ny fotoana rehetra teto androany. Misaotra tamin'ireto fanompinao izay tonga niaraka taminay. Manao anie ny voninahitra, manao anie ny haja sy ny saotra, manao ny voninahitra hatramin'izay dia mandrakizay. Dia tahio Jesosy ny fotoana rehetra, ny andro ny sisa rehetra apetraka ampelantananao. Tahio ny teny izay notoriana teto. Tsy hisy ho latsaka an-dalana fa tena hoe amoa avy zato eny anatin'ny foniny tsirairay avy ho voninahitry ny anaranao. Dia volisy Satana tsy afaka hitsaingoka anaty litera ray aza amin'ny anaran'i Jesosy ny angatahako izany vavaka izany. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ampanjosika ny anabavintsika hivavaka ao amin'ny firenena ranabavy Sylvia amin'izao fotoana izao. Anao ny fitenenana. Mbola iray bavaka magnano sy bavaka ho an'ny firenetsika. Misaotra anao zay Jesosy malalo satria mbola tokotra somatsara ny fandaharanay tamin'ity alina ity. Tsy tapatapaka izao Jesosy malalo ary nandeha somatsara ny connexion tsirairay avy. Misaotra anao Jesosy malalo tamin'ny tena mitondrena ny fanofinao dia nampahiranay. Ilana Jesosy malalo sendra fosiny aminay izany tenda fairaikitra amponay tsirairay avy. Ilainay koa Jesosy malalo ny fintanao mampahirotra amin'ny fiainanay, andavan'olanay tsirairay avy. Ankehitriny Jesosy malalo mitondra mibavaka ho an'ny firenenay sy miafina aminao Jesosy malalo izany firenenay izany. Betsaka ny fahavalo amin'ny firenenay ny olana ny problema isan-karazany Jesosy malalo. Mba ilainay koa Jesosy malalo ny fintanao Jesosy azokosaka amin'ny firenenay, anjavarava izany olana rehetra mandeha ao amin'ny firenenay. Anjaka ny herin'ny tananao Jesosy malalo ary mimina Jesosy malalo dia mbola azy aseny aseny malagasy Jesosy adekorava izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy ary arotsy Jesosy malalo izany ny firenenay izay. Ohatany fanamasinao anjaka ao amin'ny firenenay Jesosy ny marina Jesosy malalo anao manakisaka anazy ireo. Ao koa ny Jesosy malalo tsy manana koany
ianao Jesosy malalo hanome tamakako an'izay sahirana ao koa Jesosy malalo ny manana olana le sareka ianao hamaka izany Jesosy andasao ao ny hery fanahy masinao Jesosy tindrova masinao mahery izany firenena izany apetako ao amin'ny filatananao izany zavatra izany raha misy Jesosy malalo masiny efa tsy voatenin'ny vavanay Jesosy ianao nafikeraka izany ny firenenay raha isarakely koa zay Jesosy malalo izay nisaraka fa ianao tsy nisaraka miamezamezana le anay aby Nandelo masinao Jesosy amin'ny fody manodidina anay tsirairay aby raha hatonga izay Jesosy anao mety matambatra ao anay tsirairay aby eo koa Jesosy malalo ny anao asa mandraikitra Jesosy ianao taradalana izay le fahasalamana tanjaka lery zay asa mandraikitra izay tadiavin'izay amin'ny taona masinao apetako ao amin'ny filatananao izany zavatra izany sorta raha io fanekina Halleluja. Mankasitraka indrindra anao ranavavy Sylvie tamin'ny vavaka ho an'ny firenena. Andriamanitra manakaripasoavina ane hamaly fitianao. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny raha an-lanitra Jesosy misaotra anareo rehetra koa ianareo telo miravavy tamin'ny vavaka fanombohana dia ranavavitsika zay moa nitondrantsika anaty vavaka fanombohana teo. Vavaka fanombohana ranavavy Keke tohiteny Ainglina Rodriguez dia vavaka ho an'ny firenena ranavavy Sylvie. Andriamanitra manakaripasoavina hamaly fitianareo telo miravavy. Misaotra anareo rehetra izay nizara fahatsapana ihany koa fa dia mahafinaritra ny fiarahana ary misaotra anareo rehetra tonga niaraka tamin'ilay teto raha tsy tetinareo nangingina teto izay. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny rahalandra Jesosy ka tahiny venana soamantsara daholo dia rapitso amin'ny valo sasantsika mamarana ny taom-piasana tamin'ity taom-piasana kely ity dia mba mialohan'ny hitsahara ny fandarana kely mandritra ny 2 volana dia rapitsika izany hamarana ny vavaka fiambenana. Tadio fa ny fotoam-bavaka sabata dia misy folo ny live dia amin'ny manomboka amin'ny 2 ora sasany iny fa ny fandarana akoatr'izay kosa dia tsy misy aloha fa miaty kely isika ka dia tongava maro rapitso ary andray hery faraparana aloha tsika etika vatsy etintsika hiatrika izay 2 volana tsy misy ny fandara zay dia manasa anao rapitso. Akiradio point radio 12345.com afahanao meno nonjapeo akiradio mandeha andro aman'alina izy io 7 andro anatin'ny 7 andro misy toriteny isaky ny adiny 3 anisan'ny onjapeo mety misy toriteny betsika indrindra mandeha ngambany izy io amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 maraina misy toriteny dia amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 alina koa. Samy tahiny tompo daholo mahay izy daholo tahiny Jesosy.